Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. VAOVAO manolotra anao ny fampalalam-baovao. VAOVAO, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soca-Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Soca-Vitre. Magasin Saint-Jean-Vista Tsaralalàna manolotra anao ny fampalalam-baovao. La grande marque asiatique en électronique qui commence à imposer son empreinte à Madagascar. JO. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Grande promotion chez VAOVAO. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins VAOVAO. VAOVAO, toujours meilleur. Ino ty ataony laty? Tady réseau anty le tsy a. Eo misy réseau? Eto misy réseau. Teknomobily, réseau matanjaka, mahazo foana na aiza misy anao. Foana ty? Tekno le ampiasaina. Techno, hitanao eny amin'ny Elite. Teknomobile, 12 plus 1 mois de garantie. Orange. Qui sera la prochaine superstar? À toi de décider, en votant pour l'un des 5 finalistes suivants. Take your head on my beating heart. Thinking out loud, maybe, and it feels like I am just too close to love you. There is nothing I can really say. I can't lie no more. I can't lie. Begin, please don't leave me. No, 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 no. And down on my knees, I'm begging you. Don't mind years, I'm begging you, don't want my years. These songs are freedom, 'cause all I ever had, redemption songs. RTL Trace Music Star, Call, Sing, Win. Passionné de foot, je vais profiter au max de l'Euro 2016. Du 1er avril au 31 mai 2016, jouez au quiz Euro. Plus de 60 millions d'arias sont à gagner, incluant un séjour en France, 10 millions d'arias et une moto. Gagnez aussi en cadeau par semaine 1 million d'arias et une TV LED. Et tous les jours, des ballons et des t-shirts. Envoie juste quiz par SMS au 907. Vive ta passion, joue au quiz Euro et marque. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing can ever bring me down. Nothing can ever bring me down.
savourer le moment. La vache qui rit, la vache qui rit. La vache n'a qu'à ça de ma pistache, qu'à ma fondée, bien la gare. Face à la manga, fille valiana, fille chiquiana. Fiana gaviana, fille la sanguina, mampi fangatia. La vache qui rit. Face à banana, fa finaleta, ouan reja. La vache qui rit. La vache qui rit. La vache qui rit. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soca Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom 1 de Tapenak, Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Miarabanao tompoko lasy tompom-bavy manaraka hatrany izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao eto amin'ny fahitalavitra ny KOLO amin'izao fotoana izao dia malaza moa ary vaovao isan'ny vaovao vao mafana ihany koa ny fametraha-pialana nefa toa tsy fametraha-pialana ihany ny Prime Ministre Ravelonarivo ny ariary kosa ny lainga sy ny fitaka nataon'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny vahoaka malagasy sy ny firenena androany ny ato andro teo dia nampiantso mpanao gazety ny teny amin'ny lapan'ny Avilo ary nanao fanambarana mikasika ny fametraha-pialana ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny teo anivony ny fitondrana ny Repoblika toy izao ary izany fanambarana izany arao avy hatrany. Tompoko lasy tompoko vavy faly miarabana indray amin'izao atoandro izao ary dia mankasitraka indrindra amin'ny namanina ny antso na dia somary tampotampoka ihany azy. Fanambarana moa no atao eto ary mahakasika ny fametraha-pialana Prime Ministre sady lehibe gouvernemanta ary ny nanekeny ny filohan'ny Repoblika izany fametraha-pialana izany ka omena toy izao nivaky ny didim-panjakana laharana fa 720 tsipika 720 anekena ny fametraha-pialan'ny gouvernemanta ary mampisahana azy ny fiantohana ny fampandehanana raha andavanandro mandra-pitsanga ny gouvernemanta vaovao. Ny filohan'ny Repoblika araka lalam-panorenana araka ny taratasy fametraha-pialana natao ny 9 aprily 2022 natolotra ny Prime Ministre sady lehibe gouvernemanta Ramatoa Ravelonarivo Jean dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany ekena ny fametraha-pialana atolotra ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean amin'ny anarany manokana sy amin'ny anaran'ny gouvernemanta ny Repoblika. Andiny faharoa foanana ary dia foana ireo fepetra rehetra teo aloha ka mifanohitra amin'izao didim-panjakana izao fa indrindra ny didim-panjakana laharana fa 520 tsipika 420 tamin'ny 7 janoary 520 anindrenan'ny Prime Ministre sady lehibe gouvernemanta ary ny didim-panjakana laharana fa 520 tsipika 430 tamin'ny 15 janoary 2022 novaina sy nofenoiny ny didim-panjakana laharana fa 720 tsipika 470 tamin'ny 2 febroary 2022 anendrena ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Andiny fahatelo mandra-pitsanga ny gouvernemanta vaovao dia miantoka ny fampandehanana raha andavanandro ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta nametraha-pialana araka izay tandrify azy avy ary araka ny firafitry ny gouvernemanta perinasa amin'ny vaninandro amoana izao didim-panjakana izao. Andiny faefatra noho ny ameana
ary araka ny fepetra voalazany andiny faefatra sy fahaenina antanana faharoa amin'ny jivolana naharana faharoa ambinipolo tsipika aotra araky efapolo tamin'ny 7 septambra 2021 mikasika ireo fepetrakapobe momba ny lalàna fampitolana eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitolana isambatan'olona dia manan-kereo vetrany izao mpanjakana izao raha vatany vao nampahafantarana ny besiny maro amin'ny alalan'ny haino manjery ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazety-mpanjakana ny repoblika natao tao Antananarivo ny 9 aprily 2024 Sonia Rajora mampianana Ery Marsial. Fa taorin'izay dia nandeha ny feo fa tsy nametra-pialana tsy akory ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ity farany izay nanizingizina fa tsy ala ary tsy hametra-pialana. Ny hariva tokony hita amin'ny Enora latsaka fefany teo dia nanao fanambarana ny Prime Ministre ary nilaza fa fifampiresahana momba ny fandehanam-draharaha eto amin'ny firenena no ny fampiresahana tamin'ny filohan'ny Repoblika teny Avilo tsy nisy ny taratasy sy fametra-pialana ary tsy mbola nanao sony izany izy hatreto toy izao kosa ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre. Tompokolahy sy tompokovavy mety gagagaga ianareo raha nahazo ny fiantsoana fa ny tiako ambara fotsiny zany dia zavatra fohy. Androany moa dia ny kaondoa izaho sy ny filohan'ny Repoblika Rajaonarmampianina dia niresaka ny toe-draharaha-pirenena sy ny programan'asa ary koa tany amin'ny farany dia niresaka mikasika ny fampandehanan-draharaha izy ary nangataka ny tenako mba hametraka ny lettre de démission dia namaly ny tenako hoe aloha ny soniavako an'izany taratasy zany hoa dia mba miangavy kely aho aloha aleo mba hiresaka amin'ny fianakaviako. Dia gaga moa ny tenako iny an-dalana maheno fa nametra-pialana ny tenako. Hatreto aloha dia mbola tsy nametra-pialana. Kanefa kosa no ny intérêt supérieur de la nation ny tombotsoa ny firenena zay ny fampandrosoana ny matesatsika dia tsy maintsy hiverinany ny tenako amin'ny fotoana mampety azy hametraka an'izay taratasy fialana izay satria ny tanindrazana dia zavatra masina. Ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy sy ty firenena ity kosa koa dia mbola zavatra masina ka malagasy misokatsaina sy tia tanindrazana ary araky ny targetranay tany amin'ny sekoly miaramila dia hoaterikeny zany amin'ny fotoana mapety azy mba ny fampandrosoana any Madagasikara no imasoantsika tsirairay ary mba ho tanteraka tokoa ne ny vina napetraky ny filoham-pirenena Ery Rajaonarmampianina dia Madagasikara mandroso sy miroborobo. Ho ela velona i Madagasikara ho an'ny tanindrazana. Fa manoloana izany rehetra izany dia manambahiny ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao atao kaviako ato Boaza Razanatsoa toy ny andatsoratry ny Kolo TV FM ary ato ihany koa Andriamatoa ary nay Vora Samuel izay filoha nasionaly ny antoko DHD sy ny RPMR ary ny GPPO ihany koa. Miarabanao. Faly miaraba ny Kolo TV ny fandarana ary miaraba ny mpanaraka ny zao vaovao sy fandarana tsika izao. Fantaniko voalohany hoe inona no azo andikana ireny zava-nitranga ireny tamin'ity androany ity? Raha resahana fomba tsotra dia misy mamorona ao amin'ny fitondram-panjakana ao. Raha ohatra tena nanao démission marina ny Prime Ministre ka nilaza tamin'ny haino aman-jery
ny secrétaire généralny fa nialany prime ministre tsy tokony nisy ny fanambarana ataon'ny prime ministre efa aveo iny ndray ary raha ohatra tena nanao démission marina ny prime ministre dia tsy tokony teny niny lazainy iny ntsony izy ny tena marina zany misy mamorona amin'ny zareo reo noho izany na ny andany na ny ekilany namorona dia ao anatina haut-train izao tanteraka zany tsy fanajana ny olona ny fidy ny tena tsy fanajana ny rafitra misy eto amin'ny firenena tsy fanajana ny airama malagasy ny malagasy tsy fanajana ny lalam-pandrena zany miseho sy ny rehetrarehetra manontolo sy ny sisy zany ny zavatra hita teo dia tsotra ny tany amin'ny présidence ny laza voalohany manay a fa ohatrany taloha hatramin'izay ihany ny any amin'ny présidence manao nio atsanga avoaka melo io mba azona mifesy manamboatra ny raharaha tsy fantatra inona ny mahatonga azy lalao an'izany fa ny miaraba ny mpanaraka ny KOLO TV ny azo andikana n'iny voalohany aloha raha ny zava-misy androany no dinihana dia hita zany fa cinéma daholo zany no azo lazaina an'le zava-miseho teo amin'ny prime ministre sy ny filohan'ny république lazaina foana ny ezahana anao marina foana taloha fa tsy misy ady eo amin'izy roa tonta kinanjo fa vaky amin'izay zany amin'izao fotoana izao ny etsakila ny filohan'ny république tsy mahasahy manala mazava tsara ny prime ministre ny etsokoa efa nilaza ombenembeny moa izy fa tsy hametra-pialana zany eo indrindra ny olana manoloana zany rehetrarehetra zany fa ny fanontaniana tsara mipetraka indrindra amin'izao iza raha amin'izao no mibaiko an'iza iza mibaiko ny mpiasa-panjakana iza no mibaiko ny miaramila any ny tena fanontaniana mipetraka amin'izao ny ray efa hoe nametra-pialana ny filohan'ny république miteny an'izany akoatran'le hoe iza ny teny voalohany iza miteny marina fa eo amin'le fahefana mibaiko mihitsy zany zao tena fanontaniana mipetraka raha ohatra ka baiko ny ray dia miteny ray ny ray hoe zao ny atao na ny ataontsika hoe raha misy fanehoan-kevitra sy ny anina fa any amin'le fiarovana ny harem-pirenena mihitsy zany any ny tena mampanahirana amin'izao eo mihitsy zany mila tsara zavatra hoe mila azavaina amin'ny sain'ny vahoaka sy ny bantoko politika sy ny fiarahamon'ny pirenena hoe aiza marina ny situation misy an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ny zavatra azo marinany dia tsotra efa nambarana inandritry ny fotoana maro fa mena ao anatina crise fahasiaranana sy fanoherana ny endrim-panjakana amin'izao fotoana andro zao satria izy rehetra teo amin'ny fitondrana tsy olona ny manaka fitondrana tsy olona ny ray atokona ny ray fikamarana ny araka ny ray business angambana ny ray afera ary ny rahan'ireo tamina société privée sy ny sisa ary zany fandeha-javatra zany dia miteraka tsy fampifehezana ao anatin'ny fitantanam-panjakana ny tena fitantanam-panjakana dia fanjakana amin'ny ray ina voarindra ary manana foto-kevitra mazava anatanterahana zany fomba fiasan'izany ny zavatra azo marina sy faranana amin'izao raharaha zao ary fanambaranay zany dia tsotra ihany tsy maintsy afara amin'ny finjarana zao fanjakana izao zao zava-misy zao ary tsy maintsy hitoy amina korotana maro isan-karazana io etsy andany ny fitonam-panjakana manana ny problème etsy akila ny fiarahamonina sy ny rafitra ratekirana manontolo eto tsy tafavoaka any ka faneny ireo amin'izao fotoanandro zao ary anatina problème lehibe zavatra telo ihany farafaratsiny voaporofera-tany mampiseho fianjarana fanjakana anankiray ny voalohany dia tsotra miaina ao anatin'ny fahasiaranana tanteraka ny vahoaka ao anatin'ilay firenena na amin'ny lafiny aratekareny zany na ny mpandrarazy zany na ny mpiasy zany na ny tanja dia miaina ao anatin'ny fahasiaranana tanteraka ny faharoa dia ity fantatry ny vahoaka iza ny mahatonga azy ao anatin'ny fahasiaranana ary me mazava amin'izao fotoanandro zao fa ifitondrana io no mitondra ny vahoaka anatin'ny fahasiaranana ary mitondra azy ao anatin'ny problème fa tsy miahiantsony izy eo olo-kafa ary ny fahatelo dia tsotra ilay fitondram-panjakana mihitsy ny tsy afaka miaina tsy afaka mivelona eo amin'ny fitantanam-panjakana misy azy efa te hialy izy nefa tsy afaka miala lalàna sy baiko sisa no atao ifezana rahitra manontolo ary fampiasana ny rafitra aratafika sy ara-pandamina sy araky ny lalàna zany no entina fezana le fanjakana sy reo fepetra telo reo voaproferan'izao tontolo zao fa rehefa tanteraka reo fepetra anankitelo reo dia tsy maintsy mivadiky zany fanjakana zany ary mikrosofana tsy tafavoaka metanteraka isy Madagasikara amin'izao fotoanandro zao ny andrasana amin'ny fandehan-javatra izy tsotra fotsiny dia tsotra
ho tonga aingana ve ny vahoaka ny mpiasa ny tantsaha ny tanora ny vehivavy ny mpampianatra ny ray aman-dreny ny vehivavy isatokantrano sy namany manao hoe tsy afaka miaina am'izao tsony zahay fa io zavatra io a dia miseho rehefa tonga amin'ny faratapony a ny fifanoerana anatina raha zay misy manontolo zay misy antsika sy ny sisa ary ny tena problème eto dia ny fanjakana manontolo amin'ny akapobeeny zay tsy mitovy ny fijeren'le raharaha sy fandehany aty amin'ny prime ministre raha jerenareo ary alalino eny eo anatin'ny prime ministre eo e manina état-major politika matanjaka be izy nianatra an'izany ary voafehy am'izany malala ny tokony ataony zany aty amin'ny présidence mbala zao amiko izy aro amin'ny présidence samy mahay manao analyse politique ary mambavaka raha politique na afaka manao stratégie tsy misy zany zay le présidence aty efehin'ny fanjakana ny prime ministre tianateraka ny asa everiny tiana atao ny tiany atao tsy mifanojo ny tiany filoam-pirenena atao tsy maintsy miaraka nefa ry zareo lasa ny afarany fifanoerana ny misy tonga am'izao faratapiny zao a lasa mifanenjiky masom-bahoaka ny fitantanam-panjakana fa tsy afaka mijanona amin'ny tokony ho izy zany foana ny nambaran'ny rpmr hatramin'izay hoe zao fanjakana zao dia tsy maintsy afara am'izao crise zao satria efa tonga lalina ny fahasalanany vahoaka ary le fanjakana tsy mahafehy ny tenany ny hafarany moa zany fa tsara iverenana ihany moa inona ny antony natonga an'izy io efa ho an'ny mpamakafaka politika efa hita hatramy voalohany mihitsy zany netomboan'io nanomboka tamin'le fifidianana filohan'ny repoblika lazay nombenimbieny fa olona tsy nivonina ny andrefahefana foana ny tonga eo zay ny lazayntsika tamin'ny voalohany io ny candidat de substitution ny taorianan'izay ny sesy koa fifidianana solombavam-bahoaka ny mpitondra tsy manana solombavam-bahoaka dia lasa vahaolana tiptop foana ny atao eo manao lalàna dia sy misy vahaolana ambadika foana ny atao nefa rano moa tonga amin'ireny malety reny ny sesy ihany koa le olona tamin'ny fifidianana communal reny tsy maro toerana le hatramin'ny voalohany zany tsy maro toerana dia mitohy io hatramin'izao nefara tamin'le tsy fanajanan'le andihan'ny faefatra ambe folo lalam-panorenana iny prime ministre tsy nivoaka tany amin'ny assemblée nationale no voatendry teo dia natao naseho daholo ny hoe tokantrano soa ny anay ato tokantrano soa miara mivoaka mandeha ry na dia tsy miara mandeha mivoaka ny ivelany ary naseho amin'ny vahoaka foana hoe milamina le fiara-miasa nolazaina moa hoe be dia be ny zavatra vita natao ny RRI1 natao ny RRI2 kinanjo volana vitsy tateorina ohatrany tsy dia naomby ihany a zao indray hosoloana terena metra-pelana tsy mametra-pelana any amin'ny fanajana lalàna mihitsy zany hitako hoe tena olana fototra amin'io ary mahatonga fanontaniana dia ny apetraka diny zao hoe anajany andihan'ny lalam-panorenana ihany koa ve mpitondra amin'ny fanendrenan'ny prime ministre amin'ny manaraka eo sy ny fanendrenan'ny gouvernemanta ve raha fahitany Andriamatoa Arnevra Samuel azy hoe ahoana zany inona ny tokony mety hotohan'ny raharaha io amin'izao fotoana izao eo mantsy ny tena olana hoe miala eo fa le anohizana n'le asa ny ahafahana manao asa fampandrosoana zay nampanantenana amin'ny vahoaka ahoana ny mety hotohan'io tantara io zay lailambarako teo ny prime ministre rehetra teny hoe tsy tonga teo e ary nisy fifanoherana foana amin'ny lalàna lalam-panondrenana amin'ny fanendreniny any amin'ny antemera-pirenena azy tsy tonga teo ny prime ministre raha tsy nisy fankatoavana ary ny akeny ny filoam-pirenena na zany ny filoam-pirenena ny tehifehin'ny fahefana rehetra manontolo dia mametrapetraka ny olona everiny tetona an'le raharaha na zany ny filoam-pirenena tsy matotry eo amin'ny fanapaha-kevitra ray sy ny présidence ka manendy olona tapitapoka fotsiny amin'le alakspika tiako tare amin'ny fiteny malagasy manao hoe anao aka tsara fa raha ny olo-kafa dia ratsy zay tendreko ihany noho izy eo fa ifiteran'ny rambony ity ny fanjakana manontolo amin'izao fotoanandro zao zay ny nambarako teo hoe na inona atao eto natao inona atao eto na misy fanoloana na tsisy fanoloana tsy zava-dehibe no hoe manaraka ny rafitra na vaopetraky daholo ny ambaratonga ny rafim-panjakana voalazany lalam-panorenana tsy lalàna ny fe eto amintsika amin'izao fotoanandro zao fa ny fe eto dia fotokevitra entina fitondram-panjakana anankiray tia tena zay ny izany tia kely fitondram-panjakana mieritrana ny tombontsoany manokana irovany fahefana fa ny fanjakana tsy mahalalakoro ny tombontsoany fiarahamonina tiana atao mametraka olona ivelony fa azo lalaovana amin'izany raharaha zany azo ny patsa ray tsy mivavy izy tamin'ity nay mandeha ty
ny prime ministre taloha raha hitany fa tsy mety tsy tadiavana dia moramina n'olo azy fa tiandray mandeha ty tsy moramina n'olo azy satria misy veny afenina ao anatin'izay mazava loatra betsaka ny zavatra fenina ao anatin'io zao zavatra misy hinantsika izao raha ilaza fotsiny hoe inona ny fenina ao anatin'io dia tsotra samy milaza manana dossier na manana antotana taratasy maro be samihafa ifanenjena ny olona eto amin'ny firenena eto dia mifampiandry ary zay mifampiandry zay ny itonana raharam-panjakana zay le lazaiko hoe io zavatra io dia hipotra rapitso rafakapitso na tiatsika na tsy tiatsika hipotra eto dolo ny zava-miafina rehetra matrony nafenina momba ny fitantanam-panjakana sy ny zavatra miseho amin'izany fitantanam-panjakana izany zay le lazaina foana io amin'le équilibre détérieur samy manana ohatrany raha lazaina tsotsotra izy le sokona fankahita tay dia samy mifanafina samy tsy te ankamanao ankamoaka satria raha avoakanao ny anao dia avoaka koa ny ana dia sahala mitenin'le rangabe zay kio e samy miresaka omby ihany reo fa sasany tandro ny resahany sasany rambony dia mody mifampiaro izy manao hoe fiarovana tompontsofirenena sy ny sisa nefa ny tena marina za mihafa ny ao an-tsainy tsy ny zava-mihafa raha zavatra tiany tanterahana vokatry le hoe tsisy fifehezam-panjakana azo antoka marina eto fa fitondram-panjakana samy manao ny tiany aleny ary tiany anaovany zaovan'le raharaha zany nanambarany GPPO hatramin'izay ny eny toko-panohitra ny GPPO nanambarany sy ny sisa fa zahay GPPO dia manohitra ny foto-kevitra sy ny fitantanam-panjakana ataony mihitsy fa tsy manohitra ny akta vitsivitsy zay ataony fotsiny fa tsy manana lamina matipaika ireo hitondranany zany raharaha zany hotoizantsika ihany miady hevitra rehefa avy eo fa hotoizantsika ihany koa ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity manoloana reny tranga rehetra reny dia niezaka nanantona sy naka ny hevitra ireo olona maro ny mpanao gazety ny KOLO TV FM toy ny hoe mpanao politika mpanakanto solombavam-bahoaka ministra ihany koa nisy ireo ministra naneo hevitra saingy ny akamaroan'ireo ministra dia tsy namoaka feo tamin'ity anio ity tsy nisy nainona feo ihany koa ny akamaroan'ireo solombavam-bahoaka izay niarany vory tamin'ny antoko politika nisy azy fa nisy ihany koa ny naneo hevitra makasika ity raha ty tamin'ny antso atarby izay nataony mpanao gazety ny KOLO TV FM isan'izany ohatra izay naneo ny heviny io arivo io raha natsoina tamin'ny antso atarby ny prime ministre teo aloha KOLO Roger arahantsika izay fanehoan-kevitra izay raha ohatra mo zay ny mitondra blocage dia raha olana efa fantatra tamin'izany ala moa dia hoe vitako fa tsy hoe fa ety andiany sy raha me sy président tamin'izany satria nangatany hoe hiala fa hitako fa izy mihitsy no nangataka mihitsy rehefa hitako dia niala zay ny fandehany to zany hoe tamin'ny voalohany ako tsy natoky aho hoe iny dia avy indray rehefa andesaka tsara zay dia izy hoe angamba zay hoe fa isan'ny naneo ny heviny ihany koa tato anatin'ity toetra raha ity ny tao amin'ny antoko avotra ho an'ny firenena arahantsika tamin'ny volana janoary 2024 dia efa niteny talohany na prime ministre KOLO Roger fa tsy fanovana prime ministre ny vahaolana eto amin'ity firenena ity fa rafitra efa fantatra zany fa tsy maintsy fanolana ny prime ministre sy ny président de république satria rafitra fanaraka amin'ny toe-tsaina misy eto Madagasikara io rafitra io noho izany efa fantatra fa tsy maintsy hiteraka problème na hiteraka olana le fandava amin'ny prime ministre tamin'ny hainao manjero maro samihafa hoe tsy aly izy gaga ihany ambesin'ny maro tampotampoka teo nametra-pialana izy ary nahazo tsiny be dia be ary tamin'izany fanambarana zany saingy rehefa namoaka fanambarana indray izy avy eo fa tsy mbola navita soni dia mana-profo zany tsy famatorany ao amin'ny présidence ray manontolo ary voalohany amin'izany ny filoham-pirenena satria iny zany ny décret voalohany nalaina tamin'ny lainga zany atao hoe lainga mpanjakana na mensonge d'état teto amin'ity firenena ity décret voalohany teo amin'ny tantaram-pirenena nanesorana prime ministre sy ny gouvernement miaraka aminy tamin'ny alalan'ny lainga raha marina voalaza amin'ny prime ministre ka tsy marina voalaza amin'ny prime ministre dia mazava zany fa tsy lamina moramora akory ny raharam-pirenena ary lazalaza verso moa dia efa nitra amin'izay fa tsy henon'ny mpitondra fanjakana moa le resaka rafitra fa io na miova amin'ny prime ministre na tsy miova amin'ny prime ministre dia fantatra zany fa lainga no hita tanana ny republika lainga no hita tanana amin'ny fanjakana manomboka izao satria raha to miala ny prime ministre zany dia mazava zany fa nandainga ny présidence de la république dia lainga ihany koa zany ny anendrena amin'ny prime ministre manaraka eo tahaka ny efa nanendrena amin'ny prime ministre hatramin'izay hoe
niaingy avy amin'ny article 54 nefa dia fantatra zao a fa tsy mahana député na ray aza ny HVM eny anivon'ny parlemanta. Mazava zany a fa tsy hitondra ninina ho an'ny voaka malagasy ny lainga raha tsy hoe ny voaka malagasy koa nefa nateraka andainga fa mino fa tsy misy manaiky an'izany fa lazaraza fiason dia mitaky ny fialany androm-panjakana rehetra tsy akanavaka satria mandainga zany any président de la république mandainga ny any haute cour constitutionnelle nanafoana le déchéance dikan'izany mandainga ihany koa zany any amin'ny parlemanta nanaiky an'le pacte de responsabilité mandainga zany ny any amin'ny androm-panjakana maro samihafa tsy anavahana mihitsy zany noho izany tapitra teo ny 4e république anjara voaka malagasy no mandinika. Ny tena marina décret iny ny filoham-panjakana zany dia afaka mamoaka décret izy tsy miera na amin'iza na amin'iza ary azony atao any milaza hoe zao ny zavatra mitranga any ambadika any fa tamin'ity mitoraka ity nampiavaka an zareo dia niariary ny lainga fa tsy voandroany akory reo olona reo nandainga. Zany eo ny prime ministre na manao fialana na tsy miala dia fahefan'ny président de la république ny manala ny prime ministre. Noho izany azon'ny président de la république mbola ataony manampy lainga misimisy kokoa ilazany fa tsy marina ny tenin'ny prime ministre. Dia mbola voatery andainga indray zany ny filoha amin'ny république amin'ny fanendrena amin'ny prime ministre ka ilaza fa nahazo majorité eny anivon'ny parlemanta satria tsy maintsy miainga avy amin'ny article 54. Raha tsy mandainga izy zany dia tsy tafapetraka amin'ny prime ministre vaovao raha mandainga izy dia tafapetraka amin'ny prime ministre vaovao efa azo sika antoka zany fa raha lainga no ametrahana androm-panjakana dia mazava fa raha ny fanjakana azo nasainy mandainga izy moa ny voaka malagasy izay mijaly any amin'ny faritra maro samihafa any amin'ny tsy fandriam-pahalemana izy ny voaka malagasy mahantra tsy mahita ny any koa any isan'andro no tsy andangiany ny filoham-pirenena satria efa nandiangany ny lapam-panjakana vao hitsakitsaka ny androm-panjakana ny fiandriana pirenena ray manontolo dia no hitsakitsahana tamin'ny alalan'ny décret mitondra ny anarana hoe laingam-panjakana. Izay no fanehoan-kevitry Andriamatoa Lazara Verson fa manambahiny kosa itsika mivahitsika manaraka atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao. Andriamatoa Oljaona Bonarjaona miarabanao tompoko. Faly tonga teto amin'ny KOLO TV indray dia faly miaraba ireo mpijery ny KOLO TV androany. Ny hevitra mahakasika an'izay inona tsy mahomby ilay fitondram-panjakana inona ny tena olana dia fanovana gouvernemanta ve izay ve ny vahaolana farany amin'izao fotoana izao. Io mantsy efa rehatsika teo hoe inona daholo ny fomba fijery misy langy misy fitaka ve fa le fanontaniana petraka koa dia hoe izay marina ve ny tena vahaolana ny fanoloana prime ministre ve satria aminay eo amin'ny émergence de Madagascar na iza mitondra eo na iza prime ministre eo na filohan'ny république rehefa tsy tonga amin'le hoe fanovana rafitra zany hoe io zany ny fotony misy zany hoe fanovana rafitra zany miala amina toerana anankiray Madagascar le resaina hoe toe-karena miankina amin'ny varotra hivarika toe-karena industrialy mpanondrana zay fanovana rafitra zay raha tsy miditra amin'izay réforme ataontsika hoe fanovana anatin'ny fotony zay Madagascar dia na iza eo nanolo prime ministre nanolo gouvernemanta dia eo foana io ka io mantsy tsara zavaina tsara mihitsy satria matotonga amin'izao toeran'izao Madagascar zao zavatra tranga androany zao dia misy antony lalina dia lalina io zany ataontsika hoe zao ny vokany fa ny antony lalina dia lalina ny tokony jerena inona le antony lalina dia lalina io dia hoe dia ny vao nanomboka io fanjakana république faefatra io dia tsy nanana foto-kevitra hijoroana tsy nanana navondrona politika nitondra azy le teo moa dia efa midakany dia tsy nanana koa ohatrany hoe atao hoe fandaminana ao amin'ny lafin'ny politika zany hoe rehefa manao politika mantsy raha ny tokony ho izy amin'ny lalàna politika dia manana andreo zany hoe fandaminana misy rafitra na base politika dia misy mpitondra politika fa rehefa tonga teo izy io fanjakana io zany teo vao nitady le prime ministre atsoka hoe choix improvisé filaza azy nandeha ny prime ministre voalohany dia namanamana moa zany dia ohatrany hoe azo bakiona afaka manaraka an'le tetika rehetrarehetra napetraka zareo dia tsy netindray sa hoe aloha mila prime ministre matanjatanjaka dia heritaona dia soloana indray prime ministre zany hoe raha izao zany dia hoe izy ireo fanjakandreo mangataka hoe stabilité fa mazava ho azy fa tsy stabilité satria an'olo prime ministre isaky taona ve Madagascar zay zany dia efa miozongozona le fitondram-panjakana ao anatin'izay tsy fananana firehekevitra tsy fananana zay
atao hoe rafitra efa najoratra amin'ny efatra amin'ny talohana filohan'ny république azy fa io vao manao pilotage à vue zay ny mahatonga an'io ka manjary ohatrany hoe rehefa mifidy prime ministre de hoe izy any atao prime ministre tsy maintsy atao aloha avy any amorotsiraka le izy aloha mba namana aloha mba olazo bakiona aloha mba olona mba manaraka ny mety ohatrany hoe misy business any ambadika any mba azo atao zay le fomba safidiana prime ministre fa tsy miala amina programme mazava noatin'ny lalam-panorenana nefa dia milaza hoe mi prime ministre no manao ny programme fanatanterahana programme de mise en œuvre fa ny fanontaniana mipetraka koa nge am'izao manoloana an'ireny zavatra anseo reny efa laigna azo lazaina tsy fantatra aloha zany hoe iza miteny marina iza mandainga fa ny fanontaniana mipetraka efa miresaka zay fanovana rafitra zay nandritra n'izay fitondrana ny jorony fitondrana io mizotra makany am'izay fanovana rafitra zay ve isika am'izao fotoana zao raha fahitany Andriamatoa Bonardjo azy hoe manana fahasahina sy fahavononana ary finiavana politika iroso am'izany fanovana rafitra zany ve ny avy ao amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny mpiara-miasa aminy zay ngamba ny tena fanontaniana tsara petraka satria ny atao hoe prime ministre rehefa tafapetraka amin'ny prime ministre dia voalaza amin'ny lalam-panorenana hoe mametraka ny programme fanatanterahana programme de mise en œuvre izy any amin'ny assemblée nationale midika inony zay io zany dia tsara atao mazava sy matipaiky zany hoe efa nomanina le programme de mise en œuvre fa tsy eo vao amorona programme de mise en œuvre zay ny tsangampotra teo le fanantenan'ny vahoaka nefany ary ny targetrany ataontsika hoe ny tanjona apetraky ny filohan'ny république tamin'ny PND dia hoe ou Madagascar ataoko amin'ny teny teknika satria zay soratra Madagascar prospère prospère et moderne ahoana ny atongavana azy amin'ny Madagascar prospère et moderne zany dia misy programme mandeha amin'izay fanovana ifotony zay matotonga amin'izao tsika dia na araky ny teninao tsy mipetraka mazava le izy na io vao mamorona fa zava-misy aloha dia matoa zany toko zao tsika tsy tanteraka le izy inona ary zany zao zavatra ny zavatra tokony iseho amin'izao fotoana zao satria efa androm-panjakana mihitsy angemy manao an'ireny fanambarana ireny nametra-pialana ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny ministre miara-miasa sy miara-dia aminy milaza indray ny etsakirany hoe tsy nisy an'izany reo moa tandroany riva teo no ny angom-baovao maro fa nanao fametra-pialana nanao sininy ministre iza zany zao tokony andray ny androm-panjakana tokony anelanelana ve sa ahoana indriny fantana mipetraka zao hoe ahoana ny tokony anjara andraikitra ny haute cour constitutionnelle manoloana n'io zavatra io reny aloha tranga mipotra satria mantsy raha ohatra ka ny ministère de communication sy ny relation entre les institutions satria efa institution apara mihitsy zany zao ny primature sy ny présidence de la république tsy afaka anelanelana iza ahoana zany tokony anjara andraikitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sa misy zavatra tsy mazava ao zany hoe nisy fitaka atao voalaza teo retsika reny tany aman-danitra hoe ny antony nandehanana tany amin'ny iavlohany keo dia resaka raharam-pirenena amin'ny ankapobeny momba ny banki européenne moa nyresana tao raha nindrehako rehefa avy eo zany dia ohatrany hoe natao tsindry ohatrany hoe resaka ambadika fotsiny zany rehefa vita le resaka dia hoe ianao mametra-pialana dia mbola fieritsereta zany ozy dikan'izay mipetraka tokoa ny hoe ahoana ny fipetraky ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana satria ahoana ny ao anatin'ny lalam-panorenana momba an'ireny ny voalaza mantsy dia hoe na manao fahadisoana goavana ny prime ministre na misy zavatra tsy fanarahany ohatrany hoe tsy tanteraka le tanjona tena napetraka taminy dia na izy zany azo esorony fa mety koa manala mametraka amin'ny fialana io zavatra io zany dia ohatrany hoe misy sa tsisy zay fahadisoana goavan'izay nataon'ny prime ministre zay le fanontaniana mipetraka fa dia hoe miala ianao dia atao apetrao ny fialanao eo zany samy taitra daholo tsika fa ny tena tiako tsypihana dia hoe any amin'ny fotony olana zay mantsy hoavy ianao fanambarahana hoavy ndray ny prime ministre vaovao zany isy prime ministre vaovao dia hipetraka la fitsarana avo molamparenana hoe anamarina azy ndray rehefa avy eo fa eto hoe i Madagasikara mihitsy ny malagasy mihitsy no miroso mivarina makany akaty raha izao no mitoy zay dia ambarako eto ary tokony ahitsy
ny zavatra tranga am'izao fotoana zao satria mampalelo ny malagasy. Ny antony de zao so de oui fantanina mipetraka ihany koa am'izao mantsy hoe ny filohan'ny repoblika no manosika ny premier ministre zay nitendreny ametra-pialana. Manina raha misy tsy fanarahana amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy inona ny tsy asa ina hoe tsy mety tsony fiara-miasa antsika fa esoriko ianao amin'ny toerana izay misy ianao fa anendrolona vaovao fa tsy hoe atosika ny mpiara-miasa amiko hoe manao pression abdémission anazy atosika ny solombavam-bahoaka zay tsy fantatra hoe azony amin'ny fomba hoana hoe ataovy zay démissionnevany io na tamin'ny voalohany mahavarina mihitsy ange zany mahavarina mihitsy tena raha tenentsika amin'ny teny frantsay hoe tena du jamais vu mihitsy du jamais vu saripady na raha-pirenena saripady tsy afaka atao ohatran'izao trangan-zavatra zao rehefa tonga fotoana ohatran'izao mba olona mpiaradia any raha olona tena niaradia ka nivondrona atao anatina vondrona politika anankiray dia mazava fa na any amin'le safidy le premier ministre fotsiny ary mandra-patonga any amin'ny fataterahana dia misy ny dinidinika fiara-miasa fiarahana. Inona ny olana amin'ny teny hoe tsy tanteraka noho ny antony maro samihafa nitetikitsika fa aleo ilaina amin'izao fotoana izao ny fanovana. Mahavarina dia ohatrany hoe iova isa-taona zany hoe lay namana teo aloha tomanjary mora dakana eo ny elizy toizaka any le fanontaniana hoe manoloana zany hoe raha ny filohan'ny repoblika tsy masa manala le olona eo ambany fifehezany voalohany raha fahitanao anazy isy fahasahina marina ve sy fahavononana anala any Madagasikara amin'ny toerana misy azy zao satria ino mantsy mbola rarahafa koa io mbola rarahafa satria mila fahasahina io na de resahantsika tsotsotra hoe za manao lalana Tomasina maro tsetra manao lalana sava iny mila fahasahina koa nge manao an'izany satria misy tsy manaiky an'izany mialohan'ny fahasahina na inona fahasahina dia miala foana amin'ny hevitra na planina na programme an'asa efa mazava misy visibilité matipaky rehefa mazavy ny eo anatrehan'ny vahoaka mazavy ny eo anatrehan'ny assemblée nationale na ny député mazavy eo anatrehany rehetrarehetra dia mazava ho azy fa ekeny rehetra misy fahasahina rehefa avy eo fa noho izy tsy mazava dia miteraka le hoe sode io sode io no manahirana satria sode masosotra ny banque mondiale sode masosotra ny FMI sode masosotra ny mpandrara sode masosotra avao mikatso le raha-pirenena anatin'le sode rehefa mazava ny planina tsy misy sode tsony efa ny ekena dia lasa ka eo mantsy dia manjary miteraka le hoe anova PM netsika zany zao raha mipetraka ny zavatra hitranga nefa tsy mbola ho fantatra ny rapitso ny rafakapiso lazaiko dia hoe ahoana ny ataontsika hoe fietraikany eo anatreny le PM lasa teo le premier ministre lasa teo inona ny réaction rehefa vita izy satria voafitaka izy ny ampopoany sy ny ataontsika hoe ny ajany no voakitikitika misy toetsaina zany rehefa avy eo araky ny teny hoe ny tombontso-pirenena aloha no jereko dia ametraka fialana ako anatona filohan'ny république fa ny eo an-tsaina eo tsy fantatsika sy ny olona manodidina azy hiditra amina krizy lalipaka ave Madagasikara zay aloha tsy mbola misy malala ho hita eo fa raha ny fizotrany aloha anahira ny ty raharaha ty zay aloha dia mazava zay ka nefa kosa tsy maintsy hiditra ihany ary tsy hoela zany hoe ho atsona ny député dia ametraka premier ministre vaovao ametraka premier ministre vaovao hoe dia hitendreo hoe le namanamana le mpiaraka tampiaradia sotomina kely satria nisy ataontsika hoe zavatra tokony iarahana tokony tsy antsony le izy fa aloha le premier ministre vaovao ametraka programme mazava mihitsy eken'ny assemblée nationale manaraka constitution zay fa etsy an-daniny koa aloha isy misy raha amina émergence aloha isy voavoalohany zany fifaninanana amin'ny programme PMO programme fanatanterahana aloha ipitro zay ipotra ho hitan'ny député eo hoe neniza no anatanteraka le etaetam-bahoaka inona moa ny etaetam-bahoaka miakatra ny farim-piainan'ny vahoaka famoronana asa amin'ny ankapobeny dia sosialim-bahoaka misy fiatraikany isa-tokantrano aingana dia aingana misy critère zany tokony apetraky ny député dia aloha ny vondrona politique
samy ametraka ny olona tolotra prime ministre dia ifaninanana io rehefa avy eo a ho hita eo a izy amin'ny maharesy lahatra zay ny tolotra menany ato amin'ny émergent to Madagasikara isy faninanana ohatra hoe grand concours amin'ny école regny dia zay mahazo point be indrindra no tokony hiditra fa fantanina efa tsara apetraka ihany koa hoe voalazo ombenombeny mantsy hoe hatrany am-piandohana zany le efa tsy nety mihitsy efa nandringa le fitondrana zay indrindra le izy nanomboka tamin'ny filohan'ny nefa ny vahoaka nametra mpanantenana be dia be teo amin'le mpitondra voafity fa hoe hiala amin'ny crise tsika dia andeha hatramin'izay tonga amin'izao zany le izy efa be dia be ihany reo antoko politika sy mpanao politika nangata-pialana mpitondra fa aminao iza marina zany tokony démissione amin'izao ny prime ministre ve sa ny filohan'ny repoblika satria izy no filoha faratampon'ny fitondra amin'ny anina eto Madagasikara amin'izao manoloana ny fikatsohany raharam-pirenena misy fikatsohana koa eo amin'ny androm-panjakana misy amin'izao fotoana izao sarotra dia sarotra ny mamalo fanontaniana hoe izy any tokony metraka démission raha ohatra ka ny ataontsika hoe raha ny tsindry mahazo ny filohan'ny république amin'le tsy fanatanterahana le fampandrosoana tena marina ao anatin'ny roataona sy tapany amiko a mila fieritreretana lalina zany ny tany mety aloha amin'izao fotoana izao ngamba no iaho dia tsy tanteraka ve ilay tetika zany hoe raha tsy fiainga le république hafa efatra ka tsy tonga ny amin'le vahoaka mihitsy le fanovana eo zany tsika zao raha matsapan'izay izy voalohany mety ondraisy zany de hoe matotsy tonga dia tsy tanteraka le prime ministre n'le izy dia le fusible no asaoty zany fusible aloha zany lalàny zany lalànan-javatra zany fa raha ohatra kosa arety dia tsorika hoe tsy manana ataontsika hoe amin'ny teny vahiny mialatsiny hoe marge d'erreur ntsony droit à l'erreur ny mpitondra amin'izao fotoana izao amin'ny prime ministre manaraka eo ka mila fitandremana satria raha ohatra ka tsy hitan'ny vahoaka io fanovana io ary misy fiatraikany ohatrany hoe averiko io ihany le critère telo fotsiny zany hoe miova ny farim-piainan'ny vahoaka misy ny famondrona anazy ary misy ny sosialy vahoaka tena misy fiatraikany fandriam-pahalemana dia hitan'ny vahoaka le izy eto matsy somary ahitsy kely le fomba fijery satria rehefa miresaka tanjona matsy ary zay ny nampianarin'ny ataontsika hoe ny vazahantsika lasa tanjona ny ady amin'ny kolokolo lasa tanjona ny bonne gouvernance lasa tanjona zany le ataontsika hoe fepetra fa ny tanjona tokony ho hafa ny tanjona dia hoe hiakatra amin'ny farim-piainan'ny vahoaka firy ny famonona asa ahoana ny afahana andaminina ny sosialy vahoaka reo ny tokony ho tanjona retsy fepetra bonne gouvernance ary matetsika na hoe kolokolo tezainy tsika hoe ianareo malagasy nareo afrikanina sy malagasy dia matonareo mahantra dia be kolokolo tsy mainy tantana zay ny lazaina amintsika dia tezaina am'izay tsika fa oko ho fantatry ny vahoaka ary azabakaina ny malagasy fa matoa tonga amin'izao fahantrano zao dia no ny lova hatramin'izay sy ny programme anasa tsy nety hatramin'izay tsy nisy an'io fanovana makany amin'le Madagasikara mpanondrana entana sy mamokatra industrialy io tao anatin'ny programme teo aloha dia tonga amin'izao tsika satria memantra mitotongana ny vola isan'andro ka rehefa tonga zay fotoan'izay dia ny vahiny indray no mananatra hoe nareo a matoa mahantra dia be kolokolo manapetra ihany koa ny fotoanantsika dia isaorana ianao andre matoa bonarjona nanaiky ny vahiny tato anatin'izao fampahalalam-baovao izao dia mametraka ny velomina mandra-pitafa ihany misaotra indrindra nandray anay na dia tapitapiko raha dia vonina mandrakary zay hitondra fanazavana eto amin'ny télévision KOLO misaotra tompoko misaotra nareo misaotra ny mpiaina fanehoan-kevitra telo avy hatrany ihany koa no arahantsika amin'ity manaraka ity ireo mpanjinika politika rahantsika manaraka etrany koa fanehoan-kevitra ny mpitondra teniny avy eo amin'ny antoko mapary Pierre Older. Io zavatra izao dia manamarina n'le zavatra efa niteneninay hoe mba hatzao reny lalam-panorenana mba hatzao ny lalam-panorenana ny tsy fanajana ny lalam-panorenana fa fanaovana azy amin'izay tia nanaovana azy fototry ny mampapotika an'le firenena lasa kilalao an'olona le fanjakana fa tsy rafitra ikarakarana vahoaka dia zao androany dia miariary indray fa dia araky ny fahavaovao eny dia hoe tsy nametra-pialana ny prime ministre lalam-panorenana nefa milaza fa mila mametra-pialana ny prime ministre vao miala amin'ny toerana dia dikan'izany zany le zavatra niseho androany le décret nivakin'ny présidence zany dia lainga fo zay zany ny fandehany
faux usage du faux zany nataon'ny président république dia ahoana moa zany fomba fitondrana fanjakana amin'ny alalana faux usage de faux mandainga amin'ny vahoaka hoe tiany décret ry olona fa nametra-pialana ny filohan'ny république ny prime ministre nefa kay tsy nametra-pialana dia zany inona amin'ny zavatra tenenin'ny président république zany zao no azo inona sy tsy azo inona azo ny vahoaka inona tsy azo inona vao tamin'ny janvier izy nilaza fa 18/20 gouvernement io dia zao dia dakany le gouvernement zay tsy miteny hoe miaro na tsy miaro ny gouvernement fa le pratika n'le fitondrana zany ny tena resahana ohatrohatr'izay le fandeha. Fa nilaza ny heviny ihany koa tamin'ity androany ity ary nangataka ny fametram-pialana ny filohan'ny République, ny filohan'ny antokony havana Andriamatoa Jean-Louis Robinson. Oui, tsy nisy zavatra mitrango amin'izao eto amin'ny firenena angamba hatramin'izay ana Madagasikara anoatran'izao zavatra zao. Ary sady mahamenatra zao no mampalahelo fa avy any amin'ny filohan'ny Repoblika zay mamoaka décret dia milaza hoe nametra-pialana ny premier ministre ary denekena le fametra-pialana. Kanefa ny premier ministre dia vao nilaza koa vao nivoaka tao hoe tsy zany nalehako tany iavoloha fa naky hoe dindinika momba ny lalam-pirenena dia rehefa lasa avy any dia gaga fa misy olona miteny hoe ianao no to nametra-pialana ka za ozy le premier ministre tsy nametra-pialana ka ahoana moa ty firenentsika malagasy ty dia atao an'izany fa raha izy ty baolina ping-pong dia atao an'izao fireneny ty masiny ty ary tokony tena mba hitandrina daholo ireo mpitondra fanjakana fa tsy ohatra ny anao raha anakina ny firenena ohatran'izany hoe tonga dia lazaina fa hoe nanao nametra-pialana olona tsy nametra-pialana ohatran'ny mandaina zany zavatra zany da tena dinihana ka zay zany tena mampalahelo. Ny amiko efa niteny foana hatramin'izay mangataka mpanajana président jereo tsara nyty firenentsika ty fa firenena ikambanana izy ty samy tia an'ity daholo fa tsy ianao ihany ny tia an'ity ary raha mifaninana tsika ary raha nanaiky ako hoe ianao no filoham-pirenena dia satria no ny fitiavana an'ity mba tsy sy nikorotana eto amin'ny firenena nefa ny fahitana azy amin'izao fotoana zao dia ohatran'ny tady amboly fikorotana eto Madagasikara ka mety Andriamatoa filoha ataovy fifidianana alohan'ny fotoana fifidianana président république amin'izay dia ho hitan'ny vahoaka izy ny tena tiany marina dia ataovy koa ny fanovana constitution raha ilainy hoe présidentielle ity fa raha amin'izao fotoana zao dia mbola tsy ho tafavoaka isika satria raha deranao an'izany ary mbola misy article 54 dia raisina milainga foana zany hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany ny fitantanana an'ity Madagasikara malalatsika ity ka dia mangataka ampanajana ny filoham-pirenena anajanona aingakinainga dia aingana an'izao zavatra mitrango zao fa tsy mahatsara Madagasikara zao ary mangataka amin'tio anao fifidianana filoham-pirenena vaovao ary alohan'ny fotoana zay ngamba ny teniko tompoko fa dia misaotra anareo ny antso sy nangataka hoe ahoana mba fahitako na raha-pirenena amin'izao fotoana zao. Raha antsika manaraka eto kosa indray ny fanehoan-kevitry ny mpandinika ara-politika toavina Rahalambomahay. Raha tsy no tamin'ny filoza feriberana raha raha satria tamin'ireny arany dia efa nisy prime ministre roa telo anatin'ny roa taona tamin'ity zany prime ministre roa anatin'ny roa taona efa nisy fanombarana sahato anatin'ny roa taona ary misy fotoana raha ny 20 andro mitady prime ministre. Ny faharoa mahazengana le resaka hoe tsy misy taratasy dia nanaovana démission avy any amin'ny prime ministre nefa ny fiadidinan'ny Repoblika milaza hoe misy taratasy. Izany hoe raha misy filombam-bahoaka mitrandraka izay zavatra izay mety ho zava-doza ihany satria tsy misy avokoa izany ilay taratasy. Ny fahatelo dia na ny prime ministre miaro ny voninahiny na izy dia ilaza hoe tena mananao foana ny eo amin'ny fiadidinan'ny Repoblika satria azon'ny prime ministre natao fotsiny no niondrika dia tonga dia lasa kanefa izy moa dia miteny hoe tsy misy an'izany taratasy izany ary zao vao anao amin'izao fotoana zao vao andehanao fotoana an'ilay izy. Ny faharoa dia momba ny hoavy le resaka ministre vaovao aloha zany dia hoe na iza aloha zany no ao dia tsy maintsy ny filoham-pirenena ihany
no mametraka ny PGE na politique générale de l'État. Izany hoe voarakitra indray ngadiseza kanefa tsy maintsy filoham-pirenena ihany no tompon'ny teny farany amin'ny politique générale de l'État. Dia eo nahitana hoe tena tsy mety io lalam-panorenana io satria avy any amin'ny antenimieram-pirenena ny aingana anarana kanefa ny filoha ihany no manao an'ilay PGE dia tena tsy mety io lalam-panorenana io zany. Ny fahatelo dia ny nolazain'ny monsieur Jean-Éric Rakotoasoa tamin'ny mpamakafaka tao anatin'ny sanlangalanga tao MRTA hoe rehefa manona prime ministre ianao tokony misy lisitra sy contrat milaza hoe ireto avy manona an'ilay prime ministre. Kanjo moa izy amin'izay tao amin'ny atao amin'ny HCC dia tsy narahana akory zay fa dia ireny ny ankiray tao monsieur Ravelonarivo tsy misy lisitra akory nampiseho pas de marche sy misy contrat ka amin'ity zany mba misy occasion anankiray na setranga anankiray ahafahany Rakotoasoa manatanteraka le heviny hoe tokony misy taratasy mazava hoe rehefa avy le izy dia manomboka eo mety hisy amin'izay ny mpanohitra amin'ireo fomba vabaoko ireo mety hisy hoy satria fantatsika ihany fa aleo ihany aloha miaraka amin'ny fitondrana ary miazakazaka ho azy indray zany zao fanaterana CV toy izay anohitra. Ary ny farany dia hoe ho tahaka an'izao foana zany aloha mandritra ny telo taona efa zay zao mandritra ny telo taona voaloha dia mbola zao ihany koa no amin'ny manaraka satria tsy misy ekipa vonona hitondra ny firenena ary efa hita mihitsy zany zao fa mitoditezana tao anatin'ny tsy fitiavana politika ny vahoaka malagasy any ka rehefa tonga ny fitondrana vao mitady teknisianina etsy aroa fa tsy manana ekipa vonona. Tokony miohana zany ny malagasy manangana ekipa vonona andray fanjakana rehefa tonga ny fitiavana. Fa tsy milamina intsony ihany koa ny fitantanana ny firenena raha nambarany filohan'ny kongresy ny tetezamita teo aloha Mamy Rakotoarivelo. Raha izao no mitora ny nambarany dia tsisy fampandrosoana vanina intsony eto Madagasikara raha antsika izay fanehoan-kevitra izay. Io zany dia fijeriko azy tsy milamina ny fitantanana izay misy eto amin'ny firenena. Roa taona zay président Rajoelinarimampianina tsy sanatria hoe andatsy azy fa lany tamin'ny fomba demokratika ekeko ny mahafiloham-pirenena azy fa hoe ao anatin'ny roa taona ve dia hiova prime ministre isa-taona. Everiko kosa fa tsisy fampandrosoana ho vanina raha isa-taona hiova prime ministre sy hiova gouvernemanta fa tokony hapetraka mazava tsara hoe zao le deal dia tazominy iny deal iny rehefa tsy mifanaraka amin'le deal dia alao hijanona fa zay prime ministre mba ho avy eo mba hangatahako dia alao amita mandat hatramin'ny farany. Vahintsika farany amin'ny tsian'io Andriamatora Makavely Désiré miarabanao tompoko. Tifaly miarabanareo menada. Amin'ny mampandala ny tantara sy amin'ny mampanabe anao dia ahoana ny azo anjikana ireny zava-nitranga ireny tamin'io? Toy izao koa ny fanontaniana sady amina manam-boninahitra anao ihany koa reny fihetsika reny ve raha ataontsika amin'ny teny frantsay ilay izy hoe dignina ao amin'ny d'état ve reny fihetsika reny azo lazaina hoe nisy lainga tsy fantatro hoe teo amin'ny filohan'ny repoblika ve sa teo amin'ny prime ministre amin'ilay hoe nanao sininy tatsy tsy nanao sininy tatsy dignina ao amin'ny d'état ve reny hetsika reny izay niseho teo amin'ny haino manjery. Dia izy aloha ny zavatra azo teninina dia hoe mahamenatra. Tena hoe malagasy mihitsy ny tenako an'izany hoe tena mahamenatra. Mba ahoana reny fijerin'ny olona ny velony ny malagasy amin'izao fotoana izao. Hoe filoham-pirenena amin'ny alalan'ny secrétaire général ny fiaditenan'ny repoblika manao fanambarana milaza fa nisy taratasy fametraha-pialana sy ireo mpiaradia amin'ny prime ministre. Hitany amin'ny haino manjery nefany ora vitsivitsy aoriana miteny indray ilay premier ministre hoe za aloha dia mbola mieritreritra amin'ny izay le hoe fametraha-pialana sady milaza izy fa gaga. Dia hoe satratria mivava lateny lela fa ohatran'ny kilalao-njaza ve le hoe raharaham-pirenena tompoko. Ary eo amin'ilay hoe premier ministre mbola hieritreritra midika ve zany fa hoe mety hiova hevitra izy aloha dia nilaza fa hoe noho ny maty tanindrazana azy noho ny ilaina ny fampandrosoana Madagasikara zany hoe mitsinjo an'ilay vahoaka roapolo tapitrisa dia
ametraka an'le taratasy any fa ny any anisany tena nampieritreritra ady ity izy miteny hoe mbola eritreritra ary mbola hiera amin'ny fianakaviana inona io fianakaviana iraisam-pirenena ve io sa fianakavian'ny folo alin-da ve io sa fianakavian'ny mpanao politika manoana azy satria tsy mivady aman-janany marina fa raha nyteny izy metimety ohatry hoe mivady aman-janany fa raha petrany fotsiny hoe fianakaviana misy karazany marina fianakaviana ary eo tsika ny tena tokony hitandrana satria mahatonga hiteny hoe eo tsika ny tena tokony hitandrana dia tsotra tena nylaza mihitsy any premier ministre efatra ambiroapolo ora talohan'izao e fa izy dia tsy hiala efatra ambiroapolo ora talohan'izao anontaniany mpanao gazety manga ny lanitra tapitapika eo tanteraka ny tenin'ny filoham-pirenena hoe ho avy toy ny mpangalatra io ary izy ka inona zany ty firenena ty sanatreny va aladiny tsy za mihitsy nanambany any Madagasikara na anambany ny mpitondra ka sanatreny vava izy dia sanatreny zany hoe ohatrany hoe fitondrana jiolava iny eto na dia ny teny ampiasanao fotsiny izy ange fa mampieritreritra ahoana ny mba eritreretany malagasy zany hoe mbola eritreritra hiera amin'ny fianakaviany premier ministre nefany raha ny fanambarana nataon'ny secrétaire général ny fiatetehana république dia hoe iny ny voalohany zavatra nyteneniny ny taratasy mpialana nataon'ny premier ministre sy mpiaradiana ka eto zany dia mipetraka ny fantaniana izany milazany marina izany mandainga arahany amin'izany hoe sehatra misy ny androm-panjakana mpanatanteraka tompoko tena azo lazaina ve zany hoe famadihana goavana na haute trahison zany zavatra any ary raha zany amin'izay fotoan'izay dia zao zay tsy nilazany marina na nilaza hoe na voaray taratasy na ny anankiray hoe mbola eritreritra hanao an'ilay taratasy ametraka azy zay zavatra tena misy ataoko hoe famadihana avo lenta ary tena mibaribary tsy asy mpanakanana mihitsy zany zavatra dia mampieritreritra zay mahatonga hoe tena lasa mahamenatra ny mahamalagasy raha ohatran'izao satria io nge sanatriany vava aladiny lela ve tonga amin'le obolan-drazana hoe aza manao toy ny farika ny lohany reny matsaso aizany vahoaka eo anatrihan'izao zavatra reo sanatriany zany ve dia izy tokotrany hoe famitahana ka efa zatra an'le hoe sy ny malagasy ve hietsika eo e ny vahoaka ve aninina eo e reo ve aninina fandefasana bombalakrimogène reo dia mipiripirina ngamba mety tsy hipiripirina tsony vahoaka malagasy mahita n'izao zavatra fa manoloana ny tranga azo lazaintsika hoe mbola tsy ary nisy tranga ohatra nyity teto amin'ny tany sy ny firenena manao ahoana ary zao ny resaka fibaikoana miaramila izy ny filohan'ny repoblika ny filoha faratapon'ny folo alin-da ny prime ministre koa nefa lehibe ny gouvernemanta zay hoe mbola tsy nametra-pialana fa amin'izay fotoana mamety azy izy ny ametra-pialana tsy fantatro io raha afaka ray volana na afaka amin'ny herintaona fa amin'izao zany hoe ahoana fibaikoana miaramila izy ny baiko sady re ihany koa hoe nisy bobasy teny amin'ny manditona ny lapa teny ka eo ange ny mampieritreritra ny teneniko taminareo teo hoe iza le fianakaviana mbola angataka ny hevitry ny fianakaviako ah ka efa nisokajiko teo le izy misy telo na ny fianakaviam-be iraisam-pirenena na ny fianakavian'ny folo alin-dahy satria général iny ny premier ministre azadiny hoe izany milaza aminao fa tsy misy olona miaradia ao anatiny na dia amin'ny hoe mahasamy folo alin-da fotsiny azy dia le fianakaviana hoe vady aman-janaka mbola mianky ny fianakaviam-be avy any amin'ny fiaviany ahoana no fijery ny any atsimo-atsinanana amin'izao karazana ohatrany hoe vao miteny ny premier ministre hoe manga ny lanitra za tsy hiala tapitapika hoe nametraka taratasy fialana hoana izy avy eo tonga dia milaza za tsy nametraka ahoana no fiheverany fianakaviam-be any atsimo-atsinanana amin'ny zavatra mitranga ohatrao ary lasa ohatrany hoe sanatrian'izany ve hiteraka adi-poko ve sanatrian'izany ve hiteraka ady an-trano nzao zavatra natao zao malasa nieritretra mihitsy any za lazako anao voambolana anankiray tena nanaitra ny saiko ny tenen'ny premier ministre dia hoe mbola ifampidinika amin'ny fianakaviako tonga dia avy hatrany dia zay fianakaviana telo efatra zay tonga da atao an-tsaiko izy amin'ireo le izy hitatsika zany amin'izao fotoan'izao fa misy crise mihitsy zany eo anivon'le androm-panjakana mpanatanteraka anankoroa crise tena tsy fantatra hoe ahoana marina izy ity fa ny fantaniana mipetraka zany amin'ny manoloana zany hoe mba inona mety ho vahaolana amin'izy io
miandry an'le rafitra fampihavanam-pirenena zay tsy fantatra ivoaka oviana ve sa hoe raha samy tsy atsapa-tena koa dia inao isany miteny tena hoe hoe tokony fampihavanam-pirenena fa tena androany nahitana hoe nandamoka tanteraka le fampihavanam-pirenena satria nahoana satria nisy fanapahan-kevitra ndraisy ny HCC fisarana avy momba ny lalam-pandrenana momba n'le hoe pacte de responsabilité ao anatin'le pacte de responsabilité ny dia hoe tsisy fanonganana na fanesorana na fanalana andreo any-panjakana zay efa misy fa manaovina reo fifanarahana zay zavatra efa nampome tamin'ny fotoan'andro ny voazany ataontsika hoe fekevitra navoaka ny fizarana avy momba ny lalam-pandrenana tao anatin'le pacte de responsabilité kosa le fanesorana ny filohan'ny république ny prime ministre angamba ny tena nampame tamin'le pacte de responsabilité ny dia tsotra lasa ohatrany hoe amboniny lalam-panorenana tsy efa mazava ve ao anatiny raha tsy tentsika fa ny andininy fa 4 amin'ny lalam-panorenana momba ny fanalana ohatra hoe ny prime ministre ka atao inona pacte de responsabilité zay natoko hoe nandamoka tanteraka ary mety zay ngambany mety mampietsiketsika ny FFK empandray hoe andeha indray averina fa hitany hoe nandamoka io nefa nytenenina foany aza mitsofotsofoko amin'io ny fitonafahiverenako ihany le fantaniana teo inona zany mety ho vaolana hitanao hoe tsara irosona manoloana n'io zavatra ohatr'izao ny azo ao any fametrampela alefa saoty ihany ve le fusible sa le hatrany amin'ny filoha mihitsy ny tokony isina fandinihana ny azy zany alohany amaliko anao dia hoe tiako faritana tsara hoe iza no mamitaka ny vahoaka eo anatrehany fanapahan-kevitra raisina satria izay namitaka tamin'ny vahoaka tanio tsy mendrika ny mipetraka eo amin'le toerana intsony na izy na izy zay zavatra zay zany lafiny anakizay zay fa raha hiteny ianao hoe inona ny vahaolana efa nytenenina foanany fa raha eto Madagasikara iainan'izany demokrasia zany tsy maintsy miainga avy any amin'ny fokon'olona any amin'ny fokotany zay zavatra za vao vetivety ny tamin'ny aina aman-drera anankiray tafaraka tamin'ny fiarahamonім-pirenena tena faly ny sotra an'Andriamanitra mihitsy hoe ny fiarahamonім-pirenena niaraka tamiko teo nahatonga ny tsirikevitra nylaza hoe raha tena hoe vonina andray andraiky zany fiarahamonім-pirenena ary napetrako tsara ny fiarahamonім-pirenena tompoko tsy tokony manao politika tsy tokony any amin'ny antoko politika tiako lazaina satria ny fiarahamonім-pirenena io no atao hoe tsindrilenta-pahefana inona ny dikan'izay raha ohatra atao amin'ny teny vahiny contre le pouvoir fa ny politika ny mpanao politika no any amin'ny fanoherana opposition ka ny fiarahamonім-pirenena tompoko tsy opposition mandrakizay doroe amenina fa tsindrilenta-pahefana dikan'izany zany tena afaka mihitsy manao fanamarihana manao afaka mandroso tsirikevitra afaka mandroso sosikevitra amin'izay zavatra hoe tokony atao dia amin'izay fotoan'izay raha miaraka marina ny fiarahamonім-pirenena dia hoy aho hoe io fiarahamonім-pirenena io no manentana ny any amin'ny fokotany ka manompoka eo rehefa tena amin'izay fotoan'izay manompoka eo miainga avy any amin'ny fokotany daholo zany zay ngenona tonga ny tompoko laza tsy mandrafa ny olona nametraka an'le vato eky raha nipetraka ny vato eka tonga dia hitany vokany tsara ho an'ny ao amin'ny fokotany satria zay arena mivoaka ao dia azahoany tambiny ary ny tambiny rasin'iny zany hoe raha ohatra zany averina avy any amin'ny vahoaka ny tsy maintsy fanapahan-kevitra sy ny fahefana dia toy izao ihany zany le fantaniana hoe efa be dehibe reo antoko politika sy mpanao politika zay nangataka ny fametrapelan'ny filohan'ny repoblika ihany koa ahafahana mahita marina hoe iza ihany le tena mamboaka afaka mitondra le etaetam-bahoaka mamadika n'le etaetam-bahoaka ho asa fampandrosoana fampiakarana ny fari-piainany ny zany rehetrarehetra zany fotoana ve zany zao anaovana an'izay fifidianana mialohan'ny fotoana zao manoloana an'izay resahany général Ramakavely teo hoe misy autre trahison tao ny any tsotra mbola averiko ihany dia niteneniko teo ary amafisiko zay namitaka ny vahoaka tamin'izao tranga zavatra ao dia tokony tsy hipetraka eo amin'ny toerany tsotra zay zay zavatra zay manarak'izay rehefa tena vonintsika ampandehan'ity firenenty tsy maintsy miainga avy any fotony tompoko ao satria rehefa reo any fotondreo no tena afaka mihitsy ny tantana ny fananany ka ahitany tombontsoa ary misy fiatraikany eo amin'ny fiainana mampiakatra ny fahefa-mividiny mba isinny hoe fahazahoana aza ary mba hampienany tsy fandriam-pahalemana dia milaza aminareo fa miova ary raha vao miainga avy any fotony io na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy miova io lalam-panorenana io tsy maintsy miova ary ngamba toko hoe fotoanany zany zao tokony ho ararotina
engana ndray mbola ny olona moa ndray mera fa miteny foana le hoe assemblée constituante mengy avy any fotony dia mbola averiko ndray ary amafisiko fa tena hoe fitahian'Andriamanitra ny mampisy an'izao trangan-javatra zao a tena ampiova tanteraka ary mba tonga saina ny vahoaka malagasy ampy zay famitahana ny malagasy ampy zay fa ataontsika hoe fanaovana mpimamba ataony ny vahiny ny arena malagasy ampy zay nataontsika hoe fanomezana ny tany ny vahiny fa lasa ny malagasy indray tompoko mangetetambolakana ary tompony mangatakata nozy ny fitenena everiko a fa tena tokony araraotina tsy fanompanampanakana fa ny lalam-panorenana fotsiny no ampiarinao a inona ny tokony atao a dia mipetraka raha ny lalam-panorenana ina ampiarina tsy misy manonga-panjakana zany ary zay ny tovaran'zay atahorany fitondrana ary vao misy fivorena sao dia anonga-panjakana tsy misy tsy mboza mihitsy no iteniny olo hoe andao anonga-panjakana tsy a fa rehefa mitonga ny fotoan'androny a rehefa tsy ny lalam-panorenana janao dia lalam-panorenana ny manalanao teo fa tsy za nandry antokony olona fa fanontaniana mipetraka koa ihany amin'izao fotoana izao manoloana an'izany fitadiavanao iza ny marina ny teny marina iza ny teny marina iza nandraigny iza ary ny tokony ny androm-panjakana ve zany tokony hanao an'izay fahanokatra an'izay fanadiadiany zay avy any amin'ny assemblée nationale ve anokatra commission d'enquête parlementaire ve sa raha tsotra any amin'ny polisy izy ity dia atao enquête fotsiny any amin'ny parquet sa azo antoka ihany koa hoe ny fagararana raha toka ho tonga amin'izay sosokevitra ao zay ny a zany a fotoana angambo zao eritseritra ity a fotoana angambo zao ho an'io fitsarana avy momba ny lalam-panorenana io mba handraisan'ny fanapahan-kevitra ary miainga amin'ny tena hoe lalam-panorenana misy a iza ny diso iza nanao fahatsoa tamin'ireo tsy mila hoe ny any amin'ny anteny meram-pirenena any amin'ny antena ny any ange rehefa anaovana zay anaovana azy mba tsy tenenako zavatra hafa fa ny amin'ny lalam-panorenana satria tena miainga amin'ny lalam-panorenana mihitsy zao nitrangan'ny zavatra androany io na ohatra fotsiny ary ianao ka tena hoe raisina amin'ny lafiny ataontsika hoe fanarahan-dalàna raha sanatreny vava aladiny lela ka andeha ataontsika hoe neny premier ministre mara mbola tsy nametaka taratasy izy zay le hoe mampiasa zavatra sandoka fo izy zazo de fo zava-doza amina tamba ary androm-panjakana ka zay indrindra mako ozy hoe eo angeny tena ahitana hoe io le tonga amin'le obolany io ma hoe singam-bolo mandaviny vosotra mety tsy napoizina mihitsy le hoe nanao fanambarana ny fiadidinan'ny republika vetivety ora vitsivitsy aoriana manao fanambarana koa le premier ministre itanao fa zavatra tsy apoizina tena zany tena hoe tsy apoizina no mety anova tanteraka ny zava-misy eto amin'ity firenena ity fa na misy an'izay tranga zay ary zao hoe ny HCC ve manoloana zany rehetrarehetra zany raha fahitanao anazy sy fandinihana ny didy rehetra zay sy fanapahan-kevitra navoaka ny HCC mety ho tonga amin'izay fandraisana fanapahan-kevitra sy ataontsika hoe position tranchée manoloana ny tranga misy an'izao hoe mety isy fahavonona sy fahasahiana ve mety hiverenina ny fitokisan'ny olona zany amin'izay tany zay ndretoka hoe tokony ho ararotiny le olona nanendry nge eo ihany tokony ho ararotiny hoa satria lazaiko ianao fa raha misy fahotana mafaty zany no niteniny zany nataon'io fizarana avy momba ny lalam-panorenana io dia namoany an'iny hoe pacte de responsabilité pacte de responsabilité ve dia ambony lalam-panorenana izy nefany a ny tompona ndraika amin'ny fanajana ny lalam-panorenana zany ny atao hoe ny olona tokony anirina indray ny nampivandravandra zao vao maika koa nandamoka le izy fa nitrango ty zavatra ty ary tokony zay indrindra tokony hoe ho ararotiny ampiakatra indray an'le voninahiny sy amafa ny eloka zay nataony tamin'ny fanaovana ny pacte de responsabilité ary veriko fa ngamba izy no afaka ampetraka te izy fitsarana avy eo indray mikasika ny lalam-panorenana zavatra nitranga zavatra ohatrany hoe fandikana lalam-panorenana ve ary indrindra mikasika any amin'ny farantampony amin'ny hoe androm-panjakana tsika nge tsy resaka an'io any amin'ny haute cour de justice constitution eto ny resahana lalam-panorenana nodikaina natao tsinitsinina namoronana zavatra tsy misy zava-dozany zany milaza aminareo fa mbola tsy nisotro ty nataoko hoe teto amboniny tany ngamba mbola tsy nisotro sampany tsy ny tena hoe mivitsim-pananotry ny gisa mainty ozy ny fitenenany mpanao berety eny tompoko fa ny ho-kevitra farany ao amin'ny seritry ny politika raha tsika amin'ity an'io ity a ny hevitry ny ministra amin'izao fotoana izao Andriamatoa Ulrich Andriatina ministra ny fitaterana sy Andriamatoa Antelme Rapara ministra ny fiompiana raha tsika izay fa ny ho-kevitra izay ino izy ko ny fampanamena-pialana zay rehetrarehetra dia fa zay
dimy andron'ny gouvernemanta vaovao atatiny aloha mialy ny fanapaha-kevitra ny lehibe aby zay tsisy réaction tsisy réaction tsisy mihitsy doit miangatra ny olona rehetra. Je suis ministre démissionnaire, donc j'attends la formation du nouveau gouvernement. Raha tsika ny fanampanazavana iarahana amin'ny ministra Antel Maramparana. Tsisy réaction tsisy mihitsy doit miangatra ny olona rehetra. Je suis ministre démissionnaire, donc j'attends la formation du nouveau gouvernement. Tapitra ihany koa ny sehatry ny politika isaorantsika ireo vahiny rehetra nandalo tamin'ity fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isaorana manokana ianao Andriamatora Makavely Désiré ny vahiny tamin'ity anio ity. Misaotra anareo nanao vahiny mba ahafahana manao hevitra amin'ny mampandalina tantara amin'ny mampanabe indrindra dia mba ahatonga saina ny vahoaka izay nanaraka an'ity fandaharana ity zavatra izay fadinidika sy tapatapakahatra fanaovana teto tamin'izao arivo izao. Veloma tompoko. Toizantsika amin'ny lafiny vaoafa kosa indray dia lafiny sosialy hiala tanteraka amin'ny sehatry ny politika. Fitsinjovana ireo ravatrano teny ankadimbahoaka fiaraha-miasa miaraka amin'ny filatex natolotra trano efatra ireo tokantrano rava teny ankadimbahoaka ny afary tamin'ity androany ity indray amin'ireo izay notokanana androany teny Anozato rahantsika ny fanadihadiana. Hortense, renim-pianakaviana iray isan'ireo ravatrano teny ankadimbahoaka hafaliana tsy ompitratra trano efatra no natolotry ny afary ho azy sy ny fianakaviany androany. Olona folo izy ireo no hiaina ato anatin'ireto trano ireto. Azy ireo madidio ny trano tsy misy tambiny mazava ny taratasy raha ny fanazavana azo. Olomenadaza izay ny tompony io trano satria taranakaray ary izay tsy nandoha vola tamin'io izay na ny ariary arany tsisy volana ny ala fa dia natao anay izany io solon'ny taninay teny ankadimbahoaka raha hoe rava ny tranonay reny moa niatra taminay reny hoe rava ny tranonay marina fa rava ny tranonay nefa izay tsy niala teo amin'ny toerana io hatreto loha fa mbola anay izany teo aloha izany mbola tsy mivarotra izay taty aoriana izay nisy nataon'Andriamanitra fitaovana izany dia tsy izany fa président ny afary monsieur Zanirina nataon'Andriamanitra fitaovana taminay niady anay amin'ny maha-olombelona aloha izany dia nidy niady anay izy tojo amin'izao toerana izao izay dia nanaiky io filatexa fa aminao trano tany anay satria izay ny tianay izay tsy mivadika mihitsy ny hoe ame vola izay nisy mpamendrifendra menazao nareo nefa izay tsy nanaiky an'izany mihitsy izay fa ny anay trano any ny ilainay dia tojo taminay izany izao ilay tranonay vita izy io na dia ataoko hoe mbola tsy vita tsara arany fa izao izany ny anay dia hita soritra izany izao hoe io izany ny anay izany ireo. Etsy ankilany nanambarandroany ny filohan'ny afary fa tsy mijanona hatreo ny ezaka sy ny fanampiana omena izy ireo amin'ny mpiarabelona. Tsy misy ihany koa ny fiverenan-dalana raha ny fanazavana azo hatrany ary ho sasatra ireo mpanenjika azy ireo. Ny androany moa izany izay dia ro ravatrano teny ankadimbahoaka no tolorana andreto trano reto tamin'ny 19 mai 2014. Ro ravatrano ireo izay natory tao anaty tante nandritran'izay fotoana izay ny lalaovin'ny mpanao politika rehefa nisy ny fampivanana natao entre nisy ny filatex. Nisy ihany koa ny fandraisana andraikitra natao dia mpitonjo amin'izao fanolorana azy zao ny andiany voalohany androany fa fanampiteneninay ro rehetrarehetra ro dia tsy maintsy verina ny trano ny ravainy dia zavatra nyteneninay zany dia tsotra hoe ho an'ny mpanenjika aloha dia izay mamaly raha mavita dia manaova fa izay dia mametraka mazava malagasy feno malagasy ray malagasy reny zay tsy maintsy mandray andraikitra eto amin'ny tanyrazanay faharoa manaraka an'izay dia mametraka mazava ihany koa ny afary malagasy fa vita ny androany dia ametraka fanamby lehibe amin'ilay tetika sexo d'urbain zay manomboka rapitra izany hoe sabotsy teneninay zany ho atsanganay any zany société zany ny fanenjehana ny afary malagasy dia averiko dia ampalalako ny tsirairay avy fa manenjika aloka ihany tsy ho voafafanizaniza ao anatin'ny tantara ntsony ny afary malagasy. Notikana tamin'ny fomba ofisialy androany ny iray amin'ireo trano efatra natolotry ny afary tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny filatex an'ireo ravatrano teny ankadimbahoaka itoy ny asa ary tsy hijanona hatreo raha ny fanazavana azo.
Sehatra ny fahasalamana kosa indray dia ny faran'androany ny atrikasa no karakarain'ny Association des kinésithérapeutes de Madagascar na ny akima atrikasa izay natao nandritra ny 5 andro ary novatsiany ny Union Européenne vola. Tanjona amin'ity atrikasa ity ny ampandrosoana sy hanatsarana ny kinésithérapie eto Madagascar. Fanadihadina. Akimana Association des kinésithérapeutes de Madagascar izay nitsangana ny taona 20 dia fikambanana ivondronana hoe kiné diplômé de tany voaka avy tamin'ny fitoeram-panofanana ireo paramédical na IFIRP Antananarivo. Miisa 300 mikambana amin'izao fotoana izao. Nidriny asikasa avokoa ireo kiné avy eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra niaraka tamin'ireo mpisampitompona ndraikitra avy amin'ny ministère fahasalamam-bahoaka. Nanatrika izany koa ireo avy amin'ny fitoeram-pitsaboana mifandray amin'ny asan'ny kinésithérapeute. Nizara roa ny fomba fiasa nandritra atrikasa toy ny guide et fiche technique de bilan diagnostique thérapeutique, outil de travail des kinésithérapeutes, ary ny normes sur la pratique de la profession masseur kinésithérapeute. Tanjona tena ankapobeny sy farany dia ho fanatsarana trany ny fandraisantana ny masseur kinésithérapeute ny mara afahana mizara ny tena zavatra ny aina nay mpandray anjara tsirairay eo amin'ny sehatra ny asanay amin'ny andavanandro izay nafahanay namoaka ny ole hoe fomba fiasa iraisany io. Ataonay moa le izy hoe norme sur la pratique de la profession des masseurs kinésithérapeutes. Ny vokatra azo nandritra ny atrikasa dia ny fifampizarana ny traikefa teo amin'ireo mpandray anjara rehetra. Aorian'izao atrikasa izao dia isy ny fifampizarana ataon'ny mpandray anjara amin'ireo kiné any amin'ny faritra hafa. Izy koa ny tombanezaka sy ny tambelina ndraikitra amin'ny fampiarana ny vokatry. Maresaka avy any ivelany kosa indray mitohy hatrany ny raharaha Panama Papers anjarany David Cameron, Prime Ministre britannique sy ny filoha argentin Mauricio Macri indray izao. David Cameron izay anatanteraka fihaonana lehibe momba ny kolikoly amin'ny volana May avy izao. France 24. Voakitika hatrany ireo olona ambony manoloana ny raharaha Panama Papers anjarany Prime Ministre britannique sy ny filoha argentin indray izao tao aorian'ny Prime Ministre islandais sy ny filohan'ny FIFA Gianni Infantino omaly. Nanaiky ihany David Cameron fa tafiditra isan'ireo voaroiroy amin'ity resaka fampitsiam-bola sy resaka évasion fiscale izay naresaka tamin'ity herinandro ity. Ny rain'ny David Cameron no voaroiroy tao anatin'izany sy tamin'ny taona 14 raha nambarany hatrany. Nanaiky izany ny Prime Ministre britannique ary nanambara fa efa nivarotra ny anjarany eo amin'ny 7,3 euro ary trangany seho mialohany andraisan'ny toerana maha Prime Ministre azy raha nambarany hatrany. Ankilany tafiditra anatin'izany ihany koa ny filoha argentin Mauricio Macri izay atao fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana izay miainga avy amin'ny fitorinana napetraky ny solombavam-bahoaka iray moa izany. Taorain'izay nilaza fa ametraka an'ireo antota taratasy rehetra izay ilain'ny fitsarana ny filoha argentin manoloana n'ity tranga ity. Etsakilany tsy nanaiky hatreto manoloana n'ity raharaha Panama Papers ity ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Voatontonona hatrany ny olona akaiky azy ary nanamafy ity farany fa Washington no ambadiky ny raharaha Panama Papers ity. Antony izany anisan'ireo tsy voatontonona hatrany ny filoha Amerikana ho hatrany Vladimir Poutine. Mifaranetsy ihany koa tompo klasy tompo vavy ny fotoanany fampahalalam-bahoaka amin'ity androany ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tao anatin'izay ora iray izay veloma tompoko. Magasin Saint-Gervais tsara lalàna nanolotra anao teo ny VAOVAO. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny Socavitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.